tsy resaka fahadiana palitao fa misy fotoana zany a ifandomana tsy fitoviana arakevitra fa raha ohatra kosa misy fotoana hoe ampandroso ny antony latsahana hofidiana dia hoe ampandroso ny Madagasikara, ampandroso ny faritra misy ny tena ka ny veriko fa hoe ny vahoaka zany ny vidianana ianao ka raha ohatra misy programme mazava eo ampandroso ahoana moa ny tsy rosoko amin'izany, ahoana tsy dirako amin'izany ka amiko manokana za nanao sonia ary za zany vonona ny ampandroso ny firenena, ampandroso ny faritra misy aho fa ho an'izay tsy vonona moa anazy tanteraka ny teto amin'ny toeram-piantsoana raikitra ny tifitra vato izay nataon'ireo mpianatra dia tsy andanin'izay niampy ireo emoraiky tonga tetỳ an-toerana. Tao anatin'ny ora iray tsy nisy ny lalina izay nivezivezen'ireo mpandalo tetỳ an-toerana. Nikasany anjoro ity taxifona ity ireo mpianatra ka tamin'izany no napoahan'ireo emoraiky ny bomba mandatsa-dranomasy voalohany. Nisitaka noho izany ireo mpianatra ary niverina no nitoraka vato indray rehefa tsy nandefa bomba intsony ireo teo anivon'ny mpitandro ny filaminana. Mahatondra faneva créance olona iray karohin'ny polisy fatratra amin'izao fotoana izao. Izy no voatondro atony-kotrika ireo fakana ankiriny izay nisesy tato ato izay. Hatreto dia tsy mbola voafatra ny toerana mety ahitana azy. Anisan'ireo karohina ihany koa iveniste izay voatondro tompon'andraikitra tamin'ny fakana ankiriny tany Tomasina ny volana Jona lasa teo. Tratran'ny polisy ireo mpiray kombakomba aminy ka efa natolotra ny fitsarana ny sabotsy teo. Tratra ihany koa ny Kalashnikov iray nampiasain'izy ireo tamin'izany asa ratsy izany. Ny amin'ny polisy anjaton'ny marary tonga manatona toeram-pitsaboana dia saika tratra ny alergia amin'ny orona tsetsina. Raha toka efa polisy anjato vokatry ny kohaka miverimberina sy ny ididy ateraka ny sakafo. Ny fikorotana ny hery fiarovana sy ny fiovaovan'ny toetrandro no antony iray tena mampirongatra ny alergia raha ny fanazavan'ny dokotera Feziny. Ilaina ho izy ny fanovana fomba fiaina sy ny fomba fisakafoana amin'ny fampiasana ny phycosiamine, singa iray ao anatin'ny spiruline. Ny fananan'ny spiruline ny singa lazaina hoe phycosiamine ao anatiny zany no force tanjaka ngezabe ananan'io spiruline io. Toezatantsika antsara izao ny filaharam-ben'ireo fiara teto amin'ny tetezan'ny Betsiboka nanomboka ny volana novambra teo ka nitohy hatramin'izao atao anaty ny fanamboarana nyity tetezana ity. Araka ny fantatra dia namboarina navaozina mihitsy ny teo ambony ny tetezana mba ahafahany zany tetezana izany mba hipetraka haritra ela tsy ho isy fahasimbana intsony. Raha ny tokony ho izy dia ny voalohany ny volana septambra no ho vita ny fanamboarana nyity tetezana ity raha ny filazan'ireo teknisianina mpanamboatra azy. Maro ireo biby arovana sy hazan-dranomasina no amidiny olona eto Folo Pointe nefa voararany lalàna ny fivarotana azy ireny. Misy mihitsy no entin'ireo vahiny miala eto amintsika ireo biby ireo ka atahorana olona tamingana raha ny fanazavana. So izao zay aty amin'ny Folo Pointe période de vacances feno olo dia tsara le olo manao vacances aty Folo Pointe mafantritra. Les zavatra mety atao, les zavatra tsy mety atao dia interdit mividy tous les lémuriens sy ny tortue sy ny orchidée. So raha tsisy olo mividy mety tsy misy le problème am'le olo mivarotra. Nahoana zany vacances? Mahafinaritra. Zao tena mahafinaritra tia tsy basazy. Mijery ny biby isan-karazany. Nadao le biby vita ety. Voay, hitro, dia toa. Tombony ho an'ity parky ity ny fisian'ireo biby rehetra mampalaza ny Madagasikara. Ny toerana rahateo madio ary saika navaozina ny fitaovana sy ny toerana fialamboly rehetra.